Kandida filoham-pirenena ny tenako. Kandida ny vahoaka, miaraka amin'ny vahoaka, miaina miaraka amin'ny vahoaka, miasa ho an'ny vahoaka, ary kandida miverina amin'ny vahoaka. Ry Malagasy Mpiray Tanindrazana, tonga ny fotoana ny fanomezantsika ary efa niandrasantsika. Ampy izay ny fahatrana, ampy izay ny fiaretana ao amin'ny fangirifiriana sy ny tsy fisiana, ampy izay ny tsy fandriam-pahalemana. Tonga ny fotoana ahafahantsika mandray andraikitra, miaraka, mifamelona, mifampitsinjo, na ny mpitondra na ny vahoaka. 15 taona nazotsika ny fahaleovantena, eto isika izao. Afaka mijery, mandinika, mamakafaka, mbola ataontsika mitovy amin'izay 15 taona lasa izay ve ny 15 taona manaraka. Ianareo no heriko, tanjako. Ianareo no anao ny fampelezan-kevitra miaraka amiko. Atokany ho an'ny firenena ny 3 volana manaraka. Fa Andriamanitra ombantsika. Andriamanitra anokatra ny lalana ho antsika. Ary Andriamanitra hiady ho antsika. Amen.